Anisany nafinaritra sy mendrika alentahaka mo ny fihetsika izay nataony Iasy Madagasikara. Nitolorany orinasa Iasy Madagasikara lela vola mitentina telo tapitrisa ariary i Jean François Rakotondraibe na hoe Zigla ilay tompondaka eran-tany tamin'ny tira de précision fa roa tapitrisa ariary tsirairay avy ho an'ny ekipa teknika sy ny mpilalao nahazo ny laharana faharoa tamin'ny triplety nandritry ny fiadiana ny tompondaka eran-tany ny taranja Tsipikanety be izay natao tany Frantsa. Isorana manokana sy isorana bevata mo Iasy Madagasikara tamin'izany fanolorana izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika mo dia mbola toy ny mahazatra foana abonné vitivity aloha ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vitivity izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny firesahana ny zavantranga tany Mahajanga no hanombohantsika ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Olona roa maty rendrika tamin'ny lakana, vehivavy roa 4 taona sy 4 taona no maty vokatry ny faharendrehan'ny lakana tany Mahajanga ny sabotsy lasa teo. Zaza 4 taona kosa no mbola tsy hita popoko hatramin'ny alatsinainy nahazahoana ny vaovao. Ny enga avy any Boeny Aranta hihazo any Mahajanga io sambo rendrika io ary olona 12 no tao anatiny raha ny fitantaran'ny fianakaviany ireo no demandry. No naharatsiny ny toetrandro no nahatonga ny loza. Efa nanao ny filazana fampiatona ny fifamoivoizana an-dranomasina ny APMF tamin'ny io fotoana io araka ny vaovao hatrany. Izany mo ny vaovao avy any Mahajanga ny mikasika ny olona roa maty rendrika tamin'ny lakana koa dia ampafantarina ianareo rehetra izay mpanaraky ny zavamisy. Rehefa voalazantsika mo ny mikasika an'izay ndeha arisika hilaza ny manaraka indray. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity ihany koa dia resaka Miss France 2024. Tsy afaka hanao Miss Monde ny Miss France 2024. Tsy afaka ny hifaninana amin'ny Miss Monde ny Miss la France 2024. Ny antony izany mo dia izy no betona indrindra hatramin'ny nisian'ny fifaninanana. Fepetra takina voalohany nefa ao amin'ny Miss Monde dia ny taona 17 hatramin'ny 17 taona ihany no mahazo mandray anjara raha efa 13 taona kosa ity vehivavy ity. Malalaka tsara nefa ny lalany any amin'ny Miss Univers azony vehivavy 20 taona no ny mihoatra mantsy ny mandray anjara amin'ny io fifaninanana io. Izany mo ny vaovao mikasika an'ity Miss la France ity koa dia zareko kely aminareo rehetra. Miresaka indrindra ny mikasika ny tranga izay misy any la France izay isika dia lazaintsika kely koa ity anankiray ity. Lehilahy iray nahatratra ny vadiny nampirafy no tsatohany tamin'ny antsy ilay rafilahiny. Niakatra fitsarana ny nanomboky ny omaly mo ny raharaha. Niahiahy tamin'ny fitondrantenambadiny mo Yannick Morando izay 15 taona. Nasiany GPS araka izany ny fiarany io vadiny io ary tratrany ambodiondry nampirafy azy tao anatin'ny fiara iray. Teo no raikitra ny sakoroko. Teo no raikitra ny sotasota rehefa tratrany ilay vadiny. Satria nanaraka an'io GPS io ilay Yannick. Rakotra dia nantsy miisa 15 io rafilahiny io. Mbola nilaza ho tsy tompony antsy namonona an'io lehilahy io anefa Yannick. Efa tamin'ny 17 septambra 2024 no nisiany ity zavantranga ity saingy hiakatra fitsarana amin'izay. Rehefa voaresaka atsika mo ny mikasika an'izay dia andeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenenan'i Madagasikara sy ny Prime Ministre ny lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Ntsay Christian. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny omaly tao amin'ny commune ambanivohitra Andekaleka district ny Brickaville faritra Antsinanana ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny tampambolenkazo 4 sy 5 teo ambany fitarihan'ny filohan'ny Republika Andriamatoa Andry Rajoelina. Loha hevide be ifantohany izany hetsika hiaro
fiarovana ny tontolo iainana izany ny hoe ny ala antoko ny rano sy ny angovo. Nanome voninahitra ity fotoan-dehibe ity koa ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta tsy iza moa izany fa Andriamatoa Antsaigny Christian sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, ireo olom-boatendry sy olom-boafidy, ireo tompon'andraikitra ambony, civil sy miaramila ary ireo ray aman-dreny ara-pinoana sy ara-drazana. Ireo aveo anivony sehatra tsy miankina, ireo mpiara-mombonantoka sy ny fikambanana maro samihafa. Ary indrindra mo ireo mponina ifotony ao anatin'ny distrikany Brickaville. Araka ny fanomanana sy ny fikarakarana izay nataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy dia tany mirefy 50 hektara no novolena zanakazo sy hazo fihinam-boa isan-karazany mihisa 8 alina. Mazava ho azy moa ny tany nanaovana izany dia teny amin'ny toerana izay misy ny toby lehibe mpamokatra herinaratra ao a Madagasikara iny. Antoka mahagitra ho an'ny angovo lovainjafy ary famerenana amin'ny laon'ny tandavanala sy fiarovana ny sahandriaka any amin'iny faritra Antsinanana iny. Ireo no isan'ny tanjona lehibe nanatanterahana izao fambolen-kazo izao. Nanambara koa ny filohan'ny Repoblika fa atomboka tsy ho ela intsony ny asa fanamboarana ny toby vaovao famokarana herinaratra ao ranomafana. Ary tsy adinona amin'izany ihany koa ny renirano Ikopa izay hanana tanjaka 420 megawaty ka handrakotra 520 hatramin'ny 30 isanjato ny filana ankehitriny ao Antananarivo. Reny sy reny mo anisan'ny zavatra nisongadina ny omaly izay nahitana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ary nahitana ihany koa ny lehiben'ny gouvernemanta Premier Ministre Antsaigny Christian. Manoloana ny ireny zavatra rehetra ireny mo dia mbola nanao fanambarana ihany koa ny tao anatin'ny pejiny mo ny filohan'ny Repoblika tsy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina. Ny fanambarana izay nataony mo dia miendrika toy izao: ny ala antoko ny rano sy ny angovo sady mikaroka vahaolana eo no eo isika no mametraka paikady lavitrezaka kokoa. Ny vina mo hoy ity filoha ity dia ny famerenana any Madagasikara ho nosy rakotra ala dia entina miatrika ireo fiantraikany fiovantoetry ny andro aty amintsika. Mihoatra ny izay anefa ny tombony ho sitrantsika satria ny ala miaro ny tany tsy ho mainy ainandro. Ny ala ihany koa dia mitahiry ny rano tsy ho lasa entona haingana loatra, ny rano izay iankinan'ny milina mpamokatra angovo eto andekaleka fa indrindra rano izay miantoka ny ainy zavaboary sy ny mananena rehetra. Ary tiako ny manamarika fa ny asa izay notanterantsika androany dia mametraka tokoa ny fahavononantsika tsirairay avy hiara hitsiry sy hiara hitombo ary hiara hiaro ny hasin'ny tanindrazana. Izany mo anisan'ny hafatra izay nambarany ity filohan'ny Repoblika ity ny tao anatin'ny pejiny. Tompoko vavy izy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisesy tsy mijanona tsainky ato. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma ary tompoko vavy.